Fototra iray azahoana ny fahaleovantena tanteraka ny fahafehezana ny toe-karena hatreto anefa ho an'ny Madagasikara dia mbola ny vahiny no mame tanteraka izay toe-karena izay raha ny fanazavana izay nentin'ny Prince Brunel Razafindratsiova araka ny hevitra ity Prince ity ihany koa dia tokony hiova ny toe-tsaina ahatongavana amin'ny fahaleovantena ara toe-karena. Voalohany indrindra aloha dia tsara ho ampitsahivina amintsika fa ny fotom-pisainana malagasy dia mametraka hoe samy masina tanana. Ny dika izay samy masina tanana izay dia hoe ny malagasy masina eto Madagasikara, ny frantsay masina ny Frantsa, ny sinoa masina ny Chine, etsetsetsetra. Ka izay le fahamasina ny vahoaka malagasy izay no tokony ho apetraka manomboka izao hoe zon'ny malagasy tanteraka no masina eto amin'ny tanina ary ho masina eto amin'ny tanin-drazana. Izay mantsy zavatra manahirana atao anatin'ny vanim-potoana lava raha mandinika ny fomba fijery sy ny fiarahamonina malagasy. Raha ohatra ka misy vahiny misandratra eto amin'ity firenena ity dia eken'ny saitsika ary tsy mampaninona fijerintsika izany zavatra izany. Fa raha ohatra ka misy malagasy mpiray tanindrazana amintsika no misandratra na miabo eto amin'ity firenentsika ity dia manana fijery mialo tsika matetika ary manana fijery tsy manaiky an'izany fisandratana izany. Ka izay no heveriko tokony hiova ary fironana vaovao tokony hirona ny fomba fijerintsika sy ny fotom-pisainantsika manomboka izao hoe zontsika tanteraka no hisandratra sy ho masina eto amin'ny tany-drazantsika. Ahoana ny ahatongavana an'ilay fahaleovantena ara toe-karena resahan'ny presidanta? Ny fahatongavana amin'ilay fahaleovantena ara toe-karena dia tsotra. Voalohany aloha izany dia fantarina ny otrikarenina misy eto amin'ity firenena ity, dia faharoa manarakaraka an'izany fehezina ny fitrandrahana sy ny fitantanana izay otrikarenina izay. Fahatelo omena sehatra ny mpiray tanindrazana amintsika satria aza adihana fa zany fahaleovantena ara toe-karena sy hery ara toe-karena zany ange dia miankina amin'ny teratany, miankina amin'ny tsirairay. Ekena aloha zany voalohany araka ilay nambarako teo ny fisandratana ny vahoaka malagasy. Raha vao misandratra ny vahoaka malagasy dia tsy matahotra intsony izy ary tsy mihafahafa atao anatin'ny taniny mamoaka sy mampiasa ny hery eo am-pelantanana sy ny arena eo am-pelantanana. Zany ange olana daholo eto amin'ny fiarahamonitsika satria maro dia maro ny malagasy manan-katao fa voafehiny izay fomba fijery izay dia miafiafy ary manafina ny arena eo am-pelantanana. Fa raha ny arena eo am-pelantanana vao ny malagasy mpanan-karena fotsiny sy ireo atsony malahy no avoaka sy ampiasaina eto amin'ny tanitsika dia efa famoronana asa tsy hita ampiasaina izay. Ka ilay fomba fijery mihitsy manomboka izao no tokony hovana hoe ekeo mpiray tanindrazana aminao hisandratra eto amin'ny taninao fa zony zany satria masina eto amin'ny tanitsika.